Miarahaba tompona, finaritra tompovavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Nanao fanazavana sy famelabelara-kevitra ho an'ny mpanao gazety ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ofisym-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Mikasika indrindra ny lalana mikodana eritreretin'ny fanjakana ho tanterahana mampitohy Antananarivo sy Toamasina mirefy 100 kilometatra. Ambara tamin'izany feonana tamin'ny mpanao gazety izany ny fanadihadiana ifotony tanterahan' izany ofisym-pirenena ho an'ny tontolo iainana izany miaraka amin'ireo departemanta ministerialy voakasika amin'ity lalambe mikodana ity. Raha nieritreretina manko fa teny ampiandohany ny adihevitra hanao izany lalambe mikodana na autoroute izany no tokony hanao fanadihadiana ifotony mialohan'ny fametrahana vato fototra na mialohan'ny fandrakofana tany ho amin'ny lalana izay handehanan'ity lalambe mikodana ity dia nandiso izany adihevitra izany ny fanazava-kevitra maro samihafa nentin'ny mpanohana ny fitondrana sy ireo tompon'andraikitra samihafa. Afaka tomboka avy hatrany ny asa raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy ary efa misy mipisipitsy ny ara teknika mifanaraka an'izany. Hay moa teoriana efa bolana izay ataoriny fametrahana vato fototra ary efa nisy fanotofana tanimbary tanimboly ary fandravana tanety tamin'ny lalana izay novinavinaina fa andehanana izany lalambe mikodana izany dia hiditra fanatanterahana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ny eo anivon'ny ministera sy ny sampandrara miandraikitra izany. Izany raha teo dia tadiavin'ny fepetra ara-teknika amin'ny fanaovana foto-drafitrasa lehibe tahaka izao. Fanaolo enotsika ny fanazavana izay nentiny teo anivon'izany ofisym-pirenena izany mikasika an'ity autoroute ity sy ny fanadihadiana momba ny tontolo iainana. Na aminainao manjery ary le hevitra dia raisinay foana fa manara-maso andreny zay izay no manjery rehetrarehetra ka misy maneho hevitra ny dia ampitao ohatra raha sendra fantatrareo hoe tokony ampitaina le izy fa raisinao ain'le somatsara izay hevitra rehetrarehetra mandritra n'le fiam-potoana fisokafana io dia misokatra tamin'ny amin'izao fotoan'izao zany le izy tamin'ireo anzy teo dia manana eo amin'ny 2 volana eo no aineo akana ny hevitra sy fanrehetrarehetra mandray anjara ao anatin'le izy. Rehefa vita izay vakakevitra izay dia mandravina an'izay ny tanivonao aineo rehefa avy eo dia mandravina ny hevitra rehetrarehetra vita dia rehefa voaravina izay dia manoratra n'le antsoina hoe bokina andraikitra ara-tontolo iainana antsika izany rehefa avy eo. Ao anatin'iny bokina andraikitra ara-tontolo iainana iny ahitana an'le arifenitra ho hitan'ny tsirairay ao daholo le hevitra arosiny mandritra fotoana vakakevitra hoe zeo daholo le arifenitra tiana atao momban'le tetikasa dia mivadika ao anaty bokina andraikitra iny rehefa avy eo dia le bokina andraikitra iny no ekeny mpitantana tetikasa izay vao mivoaka ny antsoina hoe fahazon-dalana ara-tontolo iainana zany. Ny nainotsika azy teo dia entina hilazana fa tsy ampy traikefa ara-teknika eo amin'ny sehatra professionnel ilay fitondram-panjakana. Toa tahaka manao tetikasa vaky-raoka na projet brouillon ary toa tahaka manao tefy mainka sy tefy manta manenjika amin'ny alalan'ny fotoana fotsiny ary te ampiseho ampahabe maso fa miasa le fitondram-panjakana ka voadingana ilay fepetra ara-teknika tadiavina vanim-potoana izay tokony hanaovana foto-drafitrasa tahaka izao. Fepetra tadiavin'ny tsena ihany koa alohan'ny hanatanterahana foto-drafitrasa iray ary fepetra efa nahazatra ny rehetra izany satria izany no miantoka ny fangararana sy ny fahamarinana izay asa tokony tanterahana sy atao izany. Dia natsony rehetra vao hanomboka misy ity autoroute iny amin'ny hoe apetrao aloha ny fanadihadiana mba tsy hiteraka olana eo amin'ireo rehetra voakasika indrindra ny tantsaha satria tamin'ireo tantsaha izay voakasika ty asa ty misy ny efa nanetsavary ary misy ihany koa ny efa namboly mangahazo na tsaramaso na volo samihafa tamin'ny tany izay nototofan'ny orinasa samikirety izay an'ny Eziptianina. Hiverenantsika kely angamba ny antsoantso nataon'ny tantsaha teny ambolo tamin'ny fotoan'andro ary alaherin'izy ireo satria tsy ampy ny fampahafantarana mialoha natao tamin'izy ireo fa tonga dia fanotofana avy hatrany. Tsy ampy ihany koa ny fanazavana ara-teknika tonga tany amin'izy ireo fa avy dia fanotorana avy hatrany ary fametrahana tsatokana piquet no natao tamin'ireo tantsaha. Tahaka ny endrika herisetra sy fanaovana tsinitsinina maha-olona mihitsy izany ary tsy ampy ihany koa ny fanonerana tsy tonga ara-potoana izay natao tamin'izy ireo. Iverenantsika enona vetivety izany fanadihadiana tany Ambolo, commune Talata ny Volonondry. Zany no tena marina. Antsorina aminareo zany dia zay no tena marina. Tonga zany izy
tonga teo zao bulldozer tonga dia tsondrominao le tanin'olona le tany a tanin'le olona tsy tonga le tompony tonga dia fa totofanao le tanin'olona tsy misy olona hoe tiana iry na ankiray fa tonga dia totofanao fotsiny le tanin'olona inona raha taratasy amboarinao efa tonga ny mpanototra efa sasany le ohatran'izay anao zany dia zéro ariary anao tamin'ny voalohany mantsy dia natsoina teny amin'ny commune solo tena pokon'olona ihany dia natsoina teny nilazana an'le hoe voakasika an'le lalana ety aminareo a fa mbola misy teknisianina hafa satria nametraka fanontaniana maromaro zay dia ozy izy hoe mbola ho avy ny teknisianina isan-karazany amaly anareo ny domaine ny environnement ny ohatra zany dia tiako moa zany nanao an'le hoe ny mampalahelo ny tetikasan'ny président voadona foana midona amin'ny olona foana isaky ny manao tetikasa satria nahoana tsy tsara le étude ataon'le olona fa maika fotsiny dia rehefa tena mandela izy a dia mifanena amin'le fanoherany olona le tetikasa zany dia mampalahelo foana le président am'izay tratra le fanoherana foana ataon'ny olona dia zay no nahatongany hoe tokony mba ho vita tsara mihitsy ny étude zay vao manomboka le asa fanoherana ny zavatra vita koa tokony mba fatao malakilaky ihany hoe vita meloha aloha vita amin'ny fanoherana vao marika tsara aloha hoe eto mipike no mitsatoka reo zany ny tany tratran'le tetikasa satria efa mety ho hitan'ny mitopony ho hitan'ny domaine le hoe reto ny tany voakasika dia mba manamora manafaingina le fikarakarana famerenana ny zavatr'olona fa tsy le olona no sahirina satria le pike ny anazy zao tamin'ny voalohany hoe tany atapitany tany vetivety lasa tia tambary dia zao zany mbola nahendrera hoe mosila zay le pike dia zay zany mitsara hoe tena aiza marina le pike no mitsatoka mbola azo afindra ihany ve satria ny gouverneur raha nanontany anay dia hoe raha eto amboly ozy no atsatoka le no kisaka kely le izy mety ho tamatavitra ny tonga le rotoroty fa lasany folo pointy dia gaga ihany zay hoe ahoana ety amboly hoe na isaka kely otsy dia ana lasany folo pointy le izy ohatra mahagaga ihany zay aloha mba nianatra ihany hoe raha linina mahitsy no akisaka anao ety amin'ny voalohany dia mikisaka ny any amin'ny farany fa io lalana mbola afaka milokolaka nangataka tamin'io zay mba hoe aloha hiala maximum fanotokona tambary le izy tsy manao oatra ny fitondram-panjakana kory le vahoaka fa rehefa miolona le zavatra zay atao dia tokony efa hoe miolona amin'ity fa manjary ohatrany hoe misy fanotonana amin'le olona amin'le anina dia tsy mitompona le sain'le vahoaka fa misy ambadimbadika le fandehan'le zavatra ka izay tokony mba ilainay hoe mba alao mba hitompona le zavatra zay atao satria vao miaraka amin'ny travaux sy tamby an-dafivaratra mivadika lay le pike fa hoe epitanaina tsy misita karazany ny anay zao ny tanimbary aloha tsy maintsy voakeka le tanimbary tsy afaka ny amin'ny tontolo nikety fa voako dia apetraka aminareo fitondramahiny fa ny fandiniana zay zavatra zay zay nikety tsy maintsy akety satria lekety fa efa ao anatin'ny efa voonko maty lekety za zao tanimbary nividiko 10 zara tratran'izao tetikasa zao efa ao anatiny mihitsy misy vary maniry io nividianako amin'izay tamin'ny 2018 10 millions ny mètre carré 10 zara dia mangataka izay mba tsy hitovy ny vidin'ny tanety sy ny tanimbary fa manatombo vidy ny tanimbary meko anareo 10 millions anaty acte de vente zany mazava tsara mihitsy fa raha ohatra hoe vola tsy tokony omeny anakio no hoe anina ngamba tsy dia mety loatra dia ny angatahako amintsika vahoaka tena resaky ny inona ny hevitritsika satria tia ny tantara ho lavabe mbola nao tanao autorité tamin'ny andro ny dadabe tsy ho vita fa mbola lohan'ny epita ary ny sasany akapiray-tapo aminy sy mimpandovo raha tonga ny droit zary mangataka andaotsika angataka hijanona aloha le tsika tsy hanohana n'le asa hijanona aloha ireo travaux miasa ireo fa alohantsika hanao an'le taratasy momba an'le tany vita mazava le izy voaray ny vola tohizo ny asa mangataka izay mba hijanona mandra-pahatonga ny droit dia nisy tamin'ireo tantsahano nandraiky narary misy ireo latsaka ranomaso ary nisy ireo very asa tsy fidy ny ariny teny fa tsy manana na inona ny inona atao zay akoatry ny hoe fambolena sy fiompiana no mba ainay kanefa dia hiverina ho tsy anasa indray satria no totora ny fanjakana ny tany
ankivareo isika fa ateoriana miverina amina adevitra tena mpiandohana tokony nataondray ny fitondram-panjakana, zany hoe adevitra mialohan'ny sarety ny fametrahana ny omby ao aloha, kanefa tsy zay nataon'ilay fitondram-panjakana fa ny sarety nataony mialoha lalana ny omby. Very fotoana, very fananana ary very fidiram-bola zany ny tatsaha malagasy zay efa sahirana de sahirana ara-pivelomana am'izao fotoana izao noho izay tsy fahaiza mandamina teo anivon'ny fitondram-panjakana izay. Antony zavatra iny narak' zany no nahatonga ny fitondram-panjakana niazakazaka nametraka an'izay autoroute zay. Tsaroany etoana manko ny tenin'ny filohan'ny repoblika fa ny 20 kilometatra amin'ny lalam-be mikodana 100 kilometatra io de ezahana ho vita hatramin'ny faran'ny taona 2024 ity. De anjara ndretra mandinika sy mamakafaka ho tratra ve zany na de mipitsopitso ny ara-teknika sy ara-taratasy fotsiny ihany aza. Betsaka ny teknisiana sy ny olona efa nijoro zay nilaza ny zavatra tokony ho atao ary tokony handraisa amin'ny fanjakana fanapahan-kevitra mialoha alohan'ny hanatanterahana izany, saingy ny fitondram-panjakana moa de nametraka manjakariva fa servô izy ireo, mahay izy ireo ary zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 80 taona ny nataony ary everina ho tsy malala-tsaina, tsy mahafanta-javatra ireo zay nitondra fanazavana na ihany koa fanakanana ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana. De ny didohany natao ny fametrahana vato fototra, natao ny fanotofana tany olona ary nisy fahamoam-bola navoaka ny fitondram-panjakana malagasy ho an'ny orinasa ezipsiana. Fa anton-javatra iny ho isika no nahatonga an'izay hoe hiditra fanadihadiana ho an'ny tontolo iainana izay indray ny eo anivon'ireo ratsy mangaika ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ny vola nefa efa lasany samkreta ary misy ampaha-pitaovana andehan'ny voalohany nambara sy naretirety fa tonga teny anivony serana tsambany Tomasina tamin'ny herinandro lasa iny. De entina ilazana fa tena hanao ary vonina hiasa hanao an'izany lalam-be mikodana izany, kanefa mbola miditra any anatin'ny pitsopitson'ny ambara tonga fototry ny fanombohana fotodrafitrasa izany orinasa izany sy ny fitondram-panjakana de mifanadihadiana ifotony ho an'ny tontolo iainana. Miankina amin'izay avy eo no ahafantarana na azo hanaovana na tsy ilay fotodrafitrasa ny toerana zay voalaza sy voatondro hanatanterahana izany. Fomba fiasa efa tsy mahagaga izany ary fomba fiasa ihany koa za rehefa mahazatra ty fitondram-panjakana ity. Mampiretirety, mampiseho ny makety, manambara mpanofinofisina ny vahoaka malagasy, mampiseho amin'ny alalan'ny tetikasa fisina rindran-kira-goavana sy fampisehoana lehibe ary fanaovana atsapaka ho an'ny vahoaka manatrika. Mampiseho ihany koa ao anatin'ny serasera mandritry ny herinandro eo ny amin'ny hoe tsy nanao ny teo aloha fa ty fanjakana ty tena mahavita. De zay hatrany no nentina nambabo ny vahoaka malagasy nandritry ny efa taona sy tapany teo eo zay. Kanso tsy nitondra anakaizy izany fa zary mivoaka tao ambavo ny vahoaka malagasy ilay hoe fanjakana oeraoera dedaka. Maika ampiretirety fotsiny ihany fa ny ao anatiny pokaty tsy mahavidin'iny. De ohatra velona amin'izany fomba fiasa kitoto tetikasa vakiroka izany zao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana momba ny lalam-be mikodana na autoroute izao. Mino isika fa anana ny ambara ny vahoaka izay nidirana kery ny taniny nanaovana fanotofana. Ary ireo teknisianina malagasy momba ny asa vaventy ihany koa dia mba anana ny fomba fijeriny eo anatrehan'ny fiaingana ara-teknika zay ataony ny fitondram-panjakana malagasy sy ny orinasa samkreta zay nahazo ny tsenan'asa amin'ity lalam-be mikodana ity. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tokola, makatelina tompoko vavy.